Tsimondrano to amin'ny commune Tanjombato no nahitana traboina betsaka indrindra noho ny fandalovan'ireo rivo-doza teto Antananarivo ny sitraka ny tosika fameno sy Rahitsy Ariary androany ireo traboina noho ny fandalovan'ireo rivo-doza ireo to amin'ny fokontany roa tao anatin'ny commune Tanjombato. Nahitana traboina betsaka indrindra tato anatin'ny distrikta Antananarivo Tsimondrano ny tao amin'ny commune Tanjombato raha ny nambaran'ny be ny tanàna ao an-toerana. Manahirana ireo traboina amin'izao fotoana izao no manarina ny trano simba sy ireo fananana rehetra simba. Hoy ny nambaran'ny renim-pianakaviany iray. Afantokany amin'ny fanamboarana ireo simba noho ny fandalovan'ny rivo-doza farany teo ny ampahany amin'ny tosika famena raha ny nambaran'ny renim-pianakaviany iray. Ny ampiasana azy izany tompoko dia anampiana ny ao an-tokantrano satria betsaka ny zavatra simba potika hatramin'ny sakafo sy ny rehetrarehetra. Trabony izay teo dia ny tranonay izany tena tafiditry ny rano dia tena maro ny zavatra simba rehetrarehetra. Mahery ny 500 isa ireo trabona ny sitraka ny tosika fameno ho an'ny commune Tanjombato. Ny trabona tamin'ireo fokontany roa no nisitraka izany androany. Mampiavaka ity fizarana tosika fameno teto Tanjombato ity ny fisian'ny toerana fandraisana fitrainana avy hatrany ho an'ireo tsy nisitraka. Tsy ampiary afapoan'ny olona rehetrarehetra ilay zavatra ho zarainy eo fa misy ny etapy izay misy misitraka voalohany, misitraka faharoa tao ny enquête izay natao, dia misy moa izany isaorana an'zareo izay nanao ny toerana fandraisana amin'ny fitarainana rehetrarehetra io raha misy ny fitarainana avy amin'ilay olona izany hoe tsy nisitraka izy dia eo dia efa afaka valiana satria madio sy mangarahara ny fitantanana an'ireny zavatra ireny ity elana amin'ny resaka kolikoly izay miainga avy any fotony. Dia izao izany avy aty amin'ny fokontany iray tsy mivaky dia olona 700 no nisitraka ilay vola Rahitsy Ariary, dia amin'ny fokontany akeny eny olona 500 no nisitraka ilay vola Rahitsy Ariary. Mitoetrany ny fiahiana ireo trabona na dia efa miverina any amin'ny trano fonenana azy izy ireo amin'izao fotoana izao raha ny nambarany be ny tanàna ny Tanjombato. Tafiditra ao anatin'izany ny fanamboaran'ireo foto-drafitr'asa hisoroana ny fiakaran-drano.